Nao an'ilay fisoronana anadiovana ny firenena anonganana an'ilay fitondrana tsy maty manota sary bakolom-bazaha fajingana sy mpamoty ny firenena tany amin'ny temple le temple ilainy tirabe voaka anaty Facebook sy mivoaka gazety nge zany de nidina avy hoe telo andro de mirodana de vita risona lakamisy de zoma sabotsy lahady nitsangana koa ny kapisaty tarian'ny colonel Mikael Leonzo raha tsisy skidy raha tsisy fisoronana raha tsisy kabalina tsisy mouvement kabalistika ny zava-drehetra tsy miaingo raha va tsisy ara-pana de telo andro tokoa de iny raha ohatra zany ka tsy tanteraka de tena zay teniteny foana marina le mpaminany koainy de lasa naman'le olona mpaminany teniteny foana taloha koa lasa mimaimbo ihany le imazina mpaminany eto Madagasikara zao koa raha miteny ao anaty Facebook hoe mpaminany be da be ny olona manompa be da be satria ny aby le olona efa simba ny sainy le olona tsy menatsiny olona anaty Facebook fa ko fitsaram-bahoaka koa mony ao tsy menatsiny satria efa be da be tokoa le izy fa niteniteny foana ihany lo zahay am'le hoe ohatr'izany hoe ahoana ny afahanao hino fa iongana fitondrana varomanana tamin'ny taona 2009 iny anefa 2007 any efa miteny iongana io roa taona mifaharetana ny andro ny olona tsisy zany daim-pimaso anaovany any ny fikominana taon'ny Andro Rajoelina be ny tanàna ny Tanarivo tam'izany nitsangana ny kapisaty avy eo nirodana ilay fitondrana tanteraka le faminaniko nanomboka teo nalaza nanomboka 2009 ka tena nalaza satria marina ny faminaniko le hoanahoana be nandritry ny roa taona zany zao itseko hoe zany ve zao teniteny foana zany miteniteny foana tany ambolohany amle hoe iongana io de efa tsy aiziny toa de impossible zay hahokana na vanomana tam'izany de rehefa lefa tanteraka le izy de ohatrany marina ihany zany le lazaiko de manaraka zay ndray koa ty le vo teo tamin'ny efitry ny jeunzeda teo ty raha tsy nampinay raha tsy napitelo raha miketsika ara-pana iny zay vo nitsangana ny hoe miongana am'izay ty atapo fotoana enina amby folo taona tonan'ny Andro Rajoelina enina amby folo andro miongana misy fanodavana zany misy tena misy ary eo tombonandro namelezana azy fa raha voongana teo amin'ny enina amby folo andro Rajoelina de tsy voongana intsonitsony misy ray raha tsy miandro tombonandro manaraka miandro enina amby folo taona manaraka satria ny andro ray ara-paminanina de taona ray anatin'ny baiboly zany ny andro ray ara-paminanina de taona iray ka enina amby folo taona jalina sy voafaritra ao anatin'ny fitondrana elatsiny afa tena nonona anaro-pikambanana hoe vofeta ao anatin'ny fifetrana firamasoa Madagasikara tao anatiny enina amby folo taona satria ny entourage ny président iny de olona anaty fikambanana ohatr'izay daholo ny ankamaroany tsy voatery rehetra mafy be ny fikambanana io ara-tany vofeta ao ny Madagasikara sy ny Malagasy nandritry ny enina amby folo taona de misy toninandro manandro mihitsy za rehefa manao zavatra manandro amy tontolon'ny fanahy za rehefa manao zavatra manandro de io enina amby folo andro iny tsy maintsy azo-dana anazy fa raha vo tsy voarodana tao anatin'ny enina amby folo andro iny de ny andro enina amby folo taona nanaraka any voaniongana